Notokanana omaly kosa ny pivitika etsy amin'ny ANS Ampefolo ivitoerana izay natao indrindra anampiana ny tanora amin'ny fiofanana eo amin'ny resaka informatika. Izao nototosa dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka tsy miankina. Natao hanifanana mikasika ny informatika ny fitoerana pivitika izay natsangana teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka tsy miankina. Tsy azo idivirana intsony ny fampiasana ny informatika sy ny teknôlôjia vaovao. Natao indrindra ity ivitoerana ity anampiana ny tanora ny fiofanana omeny ny ivitoerana pivitika. Ho an'ny eto Andrenivohitra dia omaly no nototosaina ny lanonam-pitokanana ny ivitoerana izay etsy amin'ny ANS Ampefolo ka nanatrika izany ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa. Io dia fiara-miasa amin'ny ao anatin'ny axe stratégique ny plan national pour l'emploi et l'enseignement technique zany ao anatin'izay misy axe stratégique 10 ao ny BTP hôtellerie fa ao koa ny nouvelle technologie ary rahanareo mahita fa mandroso be zao ny technologie nouvelle technologie eran'izao tontolo zao ka apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena zany izao fampianarana fiara-miasa eo anivon'ny pivitika sy ny ministère ny enseignement technique izay efa nisy teo aloha fa fiara-miasa moa zany dia tohizana hatrany efa vita ny convention tamin'ny ramatoa ministra teo aloha fa tohizana ny asa dia efa itokanana ny trano vaovao dia io zany miparitaka manerana ny nosy dia eto no ivony fohy be lafin'olona rehetra zany manomboka mitatsa ny mpianatra ny ray aman-dren'ny mpianatra ny aty andrenivohitra sy ny ambanivohitra zany dia voakasika izy ity daholo satria sady misy eto Tananarivo zany atao ampovoan'ny tanàna eto no misy any ambanivohitra 13 eo zany ny toerana misy eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary amin'ity taona ity dia mbola nahoezaka miaraka ministera zany any ametraka eo amin'ny 10 mahery eo eran'ny Madagasikara. Ivitoerana fa 13 ity naorina etsy Ampefolo ity efa misy ny solosaina sy kojakoja rehetra ahafahana mampiofana ny eto. Akoatra izay dia misy ihany koa ny tahiri-kevitra momba ny fambolena, fiompiana ary tao-trano afaka ratovina eto. Na ny fiofanana na ny fikirakirana ny tahiri-kevitra dia amin'ny sarany mirary no ahafahana manao izany eto amin'ny ivitoerana pivitika.